Sarary Nirina hiakatra fitsarana amin'ny 3 Mey 2022. Solombavambahoaka Emiliandra Mboasalama tsy mahazaka demokrasia ity fitondrana ity. Mpivarotra tsena no siala niverina indray ny fitokonana. Alakamisy 7 ny volana aprily taona 2022 manatitra ny arabatombo kilasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Araka ny fanatsidika teny anaty ny lohateny-baovao ateo dia ifantoka betsaka amin'ny raharaha Clémence Sarary Nirina ary izay indrindra no anomboantsika izao fampalalam-baovao izao. Tsy mahafantatra akory ny tena antony nampiatsoana azy teny amin'ny sampana Elokabevava fiadanana sy ny nandefasana azy teny amin'ny fitsarana ny mpanolotsaina ny tanàna Clémence Sarary Nirina raha ny fanambarana nataony tsy emitra amin'ny filazana ny zavatra tsy mety atao amin'ny fitantanana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ny tenany na dia misy azy izao raha matahora sy anjozay miatra amin'izao fanadihadiana nataony Onjalalaina Renaivomanana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Tamin'ny valora sy fahatelo maraina no nigadona teny amin'ny toby fiadana ny Clémence Sarary Nirina androany. Avy hatrany dia natao famitorana izy rehefa tonga teny an-toerana ary naharitra teo amin'ny 12 minitra teo ny famitorana natao azy. Nalefa avy hatrany teny amin'ny fampanoavana izy rehefa vita ny famitorana. Naharitra ora maro ny janonana tao amin'ny fampanoavana. Tsy fantatra ny tena antony nampiatsoana ny mpanolotsaina ny tanàna Clémence Sarary Nirina teny amin'ny sampana Elokabevava fiadanana sy ny nandefasana azy teny amin'ny fitsarana raha ny fanambarana nataony androany. Raha tsy ahivina fitoriana fahavalo ity mahazo azy amin'izao fotoan'izao ity. Tao anatin'ireo fitoriana 7 teo aloha dia afaka hatrany ny tenany ary matoky fa ho toy ireo rehetra teo aloha ihany koa ity androany ity. Tsy eloka fa zo hoy ity mpanolotsaina tanàna ity fanehoan-kevitra. Fampiatsoana aloha raha atao anatin'ilay convocation aloha tsisy hoe inona le tena motifa fa dia hoe atsoina fotsiny ianao mankaty dia avy eo dia makany amin'ny tribunal. Fevirako azy hoa dia mety le toy an'le tamin'ny sabotsy. Zany hoe ilay loham-piapangana anankiroa dia ilay lazaina fa hoe nanakorotana filaminam-bahoaka sy famoriana olona tsy nahazoana lalana. Zay angambany zany fevirako azy hoa satria tsy soratra atao anatin'ilay convocation fa ny tiako tenenina hoe matoa zany misy reny dia tsy zaka zany le demokrasia satria zany raha za manokana za kely ty fahamarinana foana ny joroko ary fahitsiko ny any ny joroko dia tsy maintsy mijoro ny amin'izany fiarovana ny commune sy fiarovana n'izany mponina Antananarivo zany ny tenako ary tsy nanao fa tsy zay. Nanamafy ny mpisolo vavazy fa tsy manaraka ny lalàna ny taratasy fampiatsoana no mena ny olona arovany. Tonga eto Anosy Madame Clémence rehefa avy tany amin'ny gendarme fiadana moa izy tsisy enquête tsisy inona fa avy hatrany zany izy dia hoe entina aty amin'ny tribunal dia aty amin'ny tribunal zany tsika mahita hoe iza nampiantso anazy inona ny loham-piapangana hitondrana azy androany mitohy amin'ilay resaka tamin'ny sabotsy ve sasana atria mety hoe zavatra hafa satria zany le convocation hitantsika iny aloha convocation azo lazaina hoe tsy manara-dalàna raha ny lalàna zany miteny hoe tokony misy an'le objet hiatsonana azy zany hoe tokony ho hita hoe événement inona atsona izy amin'ny mahatorinana azy sa hoe amin'ny maha-témoin ohatra na zavatra hafa tsy miteny an'izay le convocation dia miandry zany tsika loatra eto rehefa avy eo hoe inona ny antony marina hiatsonana azy androany. Nandritra ny fotoana ny janonana teny amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy dia voasakatsakana tanteraka ireo varavarana rehetra nafahana ny ona sy nyresaka tamin'ity mpanolotsaina ny tanàna ity. Ary raha ny vaovao farany voarainay dia efa nalefanody izy fa saingy kosa hiakatra fitsarana amin'ny 3 Mey 2022 avy izao ny raharaha. Fa tsy hempitra amin'ny fijoroana sy ny filazana ireo tsy mety rehetra amin'ny fitantanana ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ny mpanolotsaina ny tanàna lanta amin'ny anarany antoko tiako Madagasikara na dia misy aza ny antsozay sy ny raha matahora miatra amin'izy ireo raha nambara ny mpanolotsaina ny tanàna Lili raha faralata amin'ity androany ity miara-mientana amin'ny mpanolotsaina Clémence Sarary Nirina izy ireo amin'izao toe-javatra lalovan'izao fanampanazavana. Teny fijoroako eto dia efa mahavaly zavatra be dia be une image vaut 1000 mots
matotonga eto amin'ny joro mahasamy joro hatramin'ny farany ary izaly ilira faralahy mampanolo-tsaina dia mijoro miombon-kevitra ary miompo-tanteraka amin'ny mpanolotsaina Clémence Raharynirina. Raha izaly ilira faralahy no mahita fa mbola voatohitohina ny fahafahana maneho hevitra ankalalahana dia tsy angina ary dia ambaraka ao Pabemasy izany zavatra izany. Ninona antso-jaina raha matahora mety aseho amiko antony ny fidianan'ny vahoaka anay ny solotena azy ireo ka raha ny vahoaka ny fidy anay izay patron anay ny voatotohana sy voakitikitika ny tombotsoany tsy afaka angina ny mpanolotsaina lilira faralahy manokana mijoro ary ambaraka ao Pabemasy fa manohana ny Clémence Raharynirina ao anatin'izao ady ho amin'ny fahafahana miteny sy maneho hevitra malalaka izao. Tsy ny avy amin'ny antoko tiako Madagasikara mihitsy no hitondra fanakorontanana eto amin'ny firenena hoy ny solombavam-bahoaka Fetra Ralambozafimololona raha naneho ny heviny mahakasika ny fiparitany vaovao milaza fa miandro korontana ny avy amin'ny Japanohitra. Ny ataony mpitondra amin'izao no hiteraka korontana ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity ary manam-porofo izany izao raharaha Clémence Raharynirina izao. Toy izao indrindrary ny fanazavana entiny mahakasika izay. Tsy hoe nitady ohatr' izao izay sanatry izany fa le harcèlement atao amin'ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra dia zay nitoerana eto harcèlement mihitsy izy filambanina le izy ohatra ray amin'izany miariary zao atao amin'ny Ramatoa CM Clémence izao ka na samy hafa vondrona ary izay samy hafa atoky izay dia mijoro ny député tiako Madagasikara miaraka amin'ireo mpanolotsaina ny tanàna tiako Madagasikara dia mampiseho izay hoe firaisan-kina amina iza na iza malagasy na olom-boafidy na olon-tsotra ka maneho hevitra ary samy laza samy joro fa misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena dia tonga izay hatreo tsisy resaka fanakorontanana mety avy amin'le zavatra ataony le fitondram-panjakana nge mahatonga korotany satria ny vahoaka efa tsy faly aminy efa tsy voafehany fitantanana nany raha-panjakana amin'ny akapobeny sahirana ny vahoaka. Izany eo amin'izay vaovao izay ihany isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity azo fototra ananany olom-pirenena tsirairay ny fahafahana maneho hevitra ary marika matany amin'ny mandalany demokrasia izany. Ity fitondrany ity izay milaza fa mpandalany demokrasia kanefa dia mifanohitra amin'izany no ataony hoy ny solombavam-bahoaka Tontsoa Andriamampandry Androany. Ny andindin'izay tateriny Onja Lalaina Ranaivomanana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Voatohitohina ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara. Ireo rehetra samy joro milaza marina dia hiara-ny antso-jay sy raha-matahora avokoa. Tsy ny olona tsirairay ny maneho hevitra kanefa vao hitsakitsaka aloha ity zora ity raha ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao no jerena. Naneho ny heviny mahakasika ny raharaha Clémence Raharynirina androany ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny antoko timy teny am-boriboritany vadimy. Fa nitsakitsahana ny lalàna mahakasika ny fahalalana maneho hevitra izao miantra amin'ity mpanolotsain'ny tanàna ity izao. Hitantsika amin'izao zany fa tsy misy intsony ny demokrasia eto Madagasikara fa ny olona manao ny heviny ary miteny ampilaminana dia atao tahaka izao manitsaka ny lalàna ary le sondolombelona zany dia tsy ataon'izao fitondran'izao intsony izay maizy ny olombelona sy ny vahoaka zany. Ny demokrasia zany ke tokony samy maneho ny heviny ny olona ny hevitra no tsy mitovy dia efa tsy mitovy hevitra aminao ve rehefa maniontsy fahafaliany ve ny olona dia atao tahaka izao dia ohatra izay zao ny mpanolotsaina Clémence ke olom-boafidy ary izy miteny marina sa atao an'izao maika fa vahoaka tsotra zany ao anatin'ilay tonga nanotrina sy nankahery Clémence Raharynirina teny amin'ny fitsarana nosy ny tenany. Nanamafy ihany koa izy fa vonona ny joro hatrany hiaro ireo rehetra milaza marina kanefa hiara-ny antso-jay sy raha-matahora. Ary eto izay zany dia mijoro ary mitena ny mpitondra hoe tsy rariny izao ary miady zay ho an'ny tsy rariny miady zay ho an'ny mpanolotsaina rehetra ho an'ny mpanolotsaina Clémence izay atao tsinitsinina amin'izao fotoana izao ary tsy anaiky lembenana fa mijoro amin'ny fahamarinana ao anatin'izay. Reto dia manao antso avy zany ny fahendreny atao amin'ny tribonaly ny mpitsara ao anatin'izay. Olona nianatra nareo malala ny fahamarinana ianareo dia hoy izy hoe fantatrareo izay tokony nataonareo fa zato tsy na resaka politika ny zavatra tahaka izao fa raha mbola mitoy izao dia ho hitantsika eo fa dia miantso ny vahoaka malagasy rehetra zany amin'izao fotoana izao izay hiaro ny tsirariny hiaro ny ara-dalantsika ary hiaro ny demokrasiatsika ary hiady amin'ny zavatra tena tsy mety eto amin'ity firenena ity zany amin'izao fotoana izao.
midika ho fahalemeny mpitondra sy ny tsy fisian'ny fitoniana ara-politika eto Madagasikara ny fanampenam-bava ireo rehetra samijoro maneho-heviny tsy mahazaka demokrasia ity fitondrana ity hoy ny solombavam-bahoaka Emilien Ramboasalama raha naneho-heviny mahakasika ny raharaha Clémence Rarinirina fanadihadiana. Mariky ny tsy fisian'ny fitoniana ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena ireny fihetsika miatra amin'ny Clémence Rarinirina ireny hoy ny solombavam-bahoaka Emilien Ramboasalama raha naneho ny heviny mahakasika ity raharaha ity. Tsy tokony atao fitaovana politika hanampenam-bava ireo samy maneho ny heviny ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana hoy ity solombavam-bahoaka ity. Raha izao zavatra izao no mitohy dia tsy stabilité mandrakizay eto amin'ity tany sy fanjakana ity satria ny olona zany dia terena tsy takiny izony tsy teny izony fa dia tsy maintsy ho tapena amin'ny foana ka dia miteny hoe raha izao no mitohy dia tsy laminy ity fa misy resaka instabilité foana eto amin'ity tany ity ary mandreraka amin'io dia izao anaovana harcèlement politika foana ny ato amin'ny mpanohatra na eny fa ny zavatra marina aza ny tenenina dia misy foana ny harcèlement zany hoe tsy fahazakana demokrasia zany zao zavatra zao ary tsy fahazakana tsikera ataon'ny mpanohatra. Raha tena mandala ny demokrasia marina ity fitondrana ity dia tsy tokony hanao antso-jay amin'ireo zay rehetra samy maneho ny heviny manoloana ny tsy fahaiza-mitantana ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Tsy angina manoloana ny antso-jay sy ny famoretana ataon'ny mpitondra amin'izao raharaha fitoriana ny Clémence Rarinirina izao ny mpisolo vavazy raha ny nambarany tsy ekena velively ny fitanilana atao amin'ireo olona samijoro sy masambyteny ny tsy mety eto amin'ny firenena hoy hatrany ny fanambarana mila petraka ampiarina ny mahatany tandalana ny Madagasikara ka tokony samy hiaran'ny fitsarana amin'ny rariny sinitsiny ny rehetra fanampanazavana. Ny fon'le izy zany resaka le disadisa amin'ny Andriamatoa maire Naina Andriatsitohaina fona ihany dia natsona zany izy androany niakatra taty amin'ny tribonaly fa nolazaina fa hoe nitarik'olona nidina an-dalambe tsy nahazoan-dalàna sy hoe nanao atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Voaka moa zany fanapa-kevitra nataon'ny fampanoavana teo dia nodisoma tsara izy fa tsy maintsy mbola mitohy ny fitsarana anazy dia miakatra fitsarana indray izy amin'ny 3 mai 2022 salle 2 amin'ny valosasany maraina eo amin'ny zavatra mitranga amin'ny Ramatoa Clémence moa zany ny étude anay cabinet Willy Razafindratovo nahafantatra tsara ny acharnement rehetra natao tamin'ny hatreto no le fahasahiny miteny marina dia sarotra ho anay ny mangina ao anatin'le izy ny tsy hiteny zany hoe tena tantandalàna marina ve Madagasikara ary atraiza le lalàna amin'iza ny ampiarina le lalàna rehefa ohatry ny ahoana ny ampiarina le lalàna fa maninona rehefa hoe Ramatoa Clémence Rarinirina no mieritreritra apita hevitra amin'ny olona dia efa maika be ny eo amin'ny fitondram-panjakana maika be ny aty amin'ny fitsarana ny amin'ny fanenjehana anazy sy ny fisamborana anazy eny an-dalambe fa maninona raharaha eto amin'ny tany misy atsika eto a Madagasikara misy mipirofo mitohaka amin'ny vava misy ny enregistrement amin'ny resaka vidéo amin'ny olona mpandika lalàna olona lazaintsika fa hoe ataontsika hoe manana fahefana zany tsy misy manenjika tsy misy manokatra fanadihadiana fa maninona rehefa hoe ny aty amin'ny mpanohatra le izy dia maika ary tena mailaka dia mailaka mihitsy le fampitahorana atao amin'le olona sy ny atsonjay ataon'le olona ka zay zany manao atsoavy hoe tsika tantandalàna aleo ampiarina le constitution ampiarina le lalàna hoe mitovy izy io ny olona rehetrarehetra fa tsy sanatria hoe nareo zao mitondra dia samy manao zay tiany samy manao zay mahafalifaly ny fony sy ohatran'izany tenentsika hoe sanatria ohatry ny olona intouchable tsisy ninona miteny tsisy ninona manenjika le zavatra ataon'le namana ao anatin'le fitondrana fa rehefa hoe aty amin'le mpanohatra le izy dia na vao mikofoka kely fotsiny ary dia hoentina aty amin'ny tribonaly entina ampitahorana sy ny sisa dia eo zany ny anaovanay antsoavy hoe aleo kosa hitovy
lalàna nge miteny hoe mitovy daholo fa tsisy hoe satria ianao amin'ny fitondrana dia afaka manao zay tianao atao hoe satria ianao amin'ny fitondrana dia namanao rehetrarehetra tsy ho teneninao tsisy anenjika tsisy aninony. Ny ompana betsaka tamin'ny raharaha Clémence Sarahiriny ihany koa ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Mamintina amintsika izay vaovao izay Jessica Miray eo amin'ny sariny Tahiriny. Anisan'ny manohana ny raharaha Clémence Sarahiriny sy olom-bavam-bahoaka sy ny antoko-timina. Nijoro teo anilan'ity mpanolontsain'ny tanàna ity hatrany hatramin'ny sabotsy nisy ny fisambolana azy. Manano fisiana tsindry politika mikasika ity raharaha ity sy olom-bavam-bahoaka antsika i Madagasikara. Tsy mazava ny dingan'le fiantsoana, tsy mazava ny endrik'le fiantsoana sy ny tanjona ao anatin'le izy ary mampiaya satria raha vao ny zavatra indrindra mahakasika an'io dingana fiantsoana sy any amin'ny fitsarana io no manao endrika sahala amin'izao dia ahihina fa misy tosika politika any ambadika any izay haneho fahasahiranana hiteraka fahasahiranana eo amin'ny fiatrehana ny raharaha-pitsarana io ka samy mbola miandritsika. Na itsy ihany koa ny fandarana miara-manonja androany raha nilaza ny mikasika ny tetikasa ny fanjakana dia ilay PEM izany. Izy ity moa izay efa nolazaina foana hatramin'izay mialoha ny fampelezan-kevitra mihitsy azy fa efa nahitana fahatsim-bola. Fa mahagaga nge tamin'ny volana janoary tamin'ny taona 2024 samy matadiditsika fa ny io manarina-panantena ny fitondram-panjakana malagasy fa aseho amin'ny fomba ofisialy io plan émergence Madagasikara io aseho amin'ny fomba ofisialy efa eritaona sy tapany aty aoriana mbola tsy naseho amin'ny fomba ofisialy le izy fa mahenontsika izao hoe misy fifampiresahana ho atao amin'ny mpamatsy vola zay efa nikasaina ialana amin'ny fiaraha-miasa aminy dia ny fototra iangana io plan émergence Madagasikara dia tsy mbola mivoaka amin'ny fomba ofisialy io dia mipetraka ny fanontaniana fanira zafy manantany hoe ahoana marina le fomba fiasa tsy gagitsika raha ohatra ka tsy misy tonga any amin'izay tanjona ikendrena azy ny fifampirarahana atao tsy misy tonga araky ny filan'ny firenena azy ny ezaka atao fa very anjavony fa na dia ilay drafitra veritsika fa iny no nantenaina hoendrika isehon'ilay politique générale de l'État na ilay politika mpanjakana amin'ny ankapobeny izay tanterahiny gouvernemanta eo ambany fitarihan'ny lehiben'ny gouvernemanta dia miverina indray le resaka lehiben'ny gouvernemanta eto sy ny gouvernemanta ray manontolo izay efa nyresahantsika faniry fa mbola voapirofo indray mandeha fa tsy araka ny tokony ho izy. Miresaka mikasika andraraha-pirenena ihany koa moa ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany taky ny mahazatra no tsindriana manokana ny mikasika ny toe-karena ny vidim-piainana. Hoatantsika hatreo ny mahakasika izay vaovao izay fa hivadika lafim-baovao afaka hosisika ato anatin'ireto fanadiadiana manaraka ireto. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra fa hitondra indray ny drafim-panarenana nasionaly any amin'ireo mpamatsy vola ny Flo Andry Rajoelina. Toa tsy hay sy tsy hita intsony hatreto izay tena drafitra matipaika entina ampandrosoana ny Madagasikara fahavariana amin'ny fisehosehoana fotsiny izy ireo. Afitra Solondraibe, Tokisira Marola. Nivoaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly 13 aprily fa isy ny fiaonan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny filohan'ny banky iraisam-pirenena sy ny tale jeneraly ny tahirim-bola iraisam-pirenena izay ho atao atsy Washington mandritra ny fivoriana izay fanao isan-taona. Mandritra izany fiaonana ambony izany no hanantanterahana ny fampahafantarana ny mpamatsy vola iraisam-pirenena mahazatra ny drafim-panarenana nasionaly na ny plan national de redressement taorian'ny fandalovan'ireo rivo-doza teto amin'ny firenena sy ny fanatanterahana ny PEM. Tsy piano anatin'ity tatitry ny filan-kevitry ny minisitra ity ihany koa fa io drafim-panarenana io dia tafiditra ao amin'ny fanatanterahana ny PEM. Raha ny tantarany jerena dia nilaza mazava ny Flo Andry Rajoelina nandritra ny fampelezan-kevitra nampahafataran'ny UEM fa efa voniny ireo mpamatsy vola hoentina natanterahana ity fampandrosoana Madagasikara ity. 3 taona mahery aty aoriana nefa dia tsy hita mazava ny tena zava-bita nandritra izay fa toa miantona ny ankamaroan'ireo asa. Rehefa hita fa sahiran'izy ireo anefa tamin'ny fanatanterahana ny UEM dia novaina PEM izay mbola tsy hita soritra ihany koa ka izao indray plan national de redressement. Toa andrakandrana foana trano no hita nandritra ity fitondrana ity fa tsy misy zavatra mivaingana mihitsy.
tsy atriany ambony tsy asaty ambany fa ahitana taratra ny tsy faiza mitantana avokoa ho ny olo-pirenena sendranay androany firenena tokony androso tahaka ny firenena mitovy amin'ny i Madagasikara saingy mihemotra trany vokatry ny tsy faiza mitantana ho izy ireo ny andindin'izay eo amin'ny sary ny Andry Rakotomalala. Maika ny azo fahefana kanefa tsy manana ny fahaiza-manao sy ny politika matipaika entina hitantanana ny firenena izara atao bango tokana ity fitondrana ity ho ireo olo-pirenena sendranay androany tsy mandeha amin'izay loana ny fitantanana atao anatin'izay 3 taona lasa izay fiamorana trano nisy anka voasongana ireo firenena tahaka azy Madagasikara tsy androso mihitsy ny firenena raha ity fitondrana ity no antenaina izy ireo izay tsy mieritreritra afa-tsy ny tombotsoany ihany hoy ny fanazavana. Fa raha mbola izy io tsy tafavoakitsika dia raha mbola ireo ny aterana tsy tafavoakitsika malagasy sady impossible mihitsy terana lalana tsy tafavoakatsika maty etsika. Ahoana marina le fiainan'le olona aty ambany aty, ahoana le fiainan'le mpamboly, ahoana zany hoe mandro fotsy zany, ahoana zany tsy misy mahalala zany reo. Taiko ohatrany hoe mienoeno fotsiny zareo dia ohatrany lasa resaka politika dia tsy azoko mihitsy le fananaovany zareo anazy ohatrany hoe sao zany ny tena izy hoe tokony le mpitona mba mijery amin'ny zavatra tokony ataony aty amin'ny farany ambany ka hatrany amin'ny farany ambony. Dia izy ireo ambony eo ihany fampampanantena aminay vahoaka majinika hoe azy ny tombotsoana renareo nefa tsy nitaika aty aminay vahoaka majinika le tombotsoa fa ao anatiny ao ambony eo ihany nefa izay mba anisany nandany any Andry Rajoelina ihany ary izay tena nitolona hatramin'ny farany tamin'io nefa dia tsisy nininona azonay tena diso fanantenana mihitsy izay aloha amin'ny Andry Rajoelina raha tena hoe izy marina ny tena mitazona amin'ny prizy ao. Mikaikaiky tena hita hoe sahirana mafy zany zay raha fehezana moa zany dia hoe tsy dia mandeha amin'ny lohan'ny loatra ny fitantanana raha ny fijerinay azy sady tsy faiza mitantana no ny politika mpanjakana koa ohatrany tsy mandeha amin'izay tokony ho izy. Tsy amambony eo ihany fa manahaka ny fomba ratsy ataon'ny mpitondra firenena ankehitriny ihany koa ny mpitantana ny tanàna Antananarivo mibaribary toy ny vaiakandriny zany manoloana ny fiainan'ny mponina izay mikorotana tanteraka lasa enatra ho an'ny firenena malagasy mihitsy ny zava-misy eto amin'ity renivohitra ity ary nandiso fanantenana ireo olona mpiavy tonga eto. Dia ny lalana maimbo izay andananay zao hatramin'izao misy jorodira aby maimbo maloto ny amin'ny aretina efa zao aretina efa tsy afaka tsara zao nefa mbola misy an'io zavatra maloto sy maimbo ihany. Ratsy no ny avany amin'le nialana zany le fiainana aty nefa hoe mba renivohitra ihany dia iainana tala izy indrindra moa hoe ho an'ny olona vahiny avy any ivelany mihitsy hoe zao le Madagasikara dia mampalahelo. Ny azy ihany ny anazy fa sa mba fiteniny tsy meno zany tsy men'ny olona izy le taxi be dia resaka fako fa zao le benina le style be le orange iny to tsy hita ntsony. Tsy izy mpitondra zany tanàna Antananarivo fa mandeha vita fotsiny aleo hiala raha ohatra ka tsy vita ny tantana Antananarivo fa amin'ny korotana. Tapidalakale very hevitra ny malagasy ankehitriny ny olona nandrandraina amany olana vao maika nanampitrotraka ny zava-misy mihevitra nga ny fitondram-panjakana fa mandeha ho azy ny fitantanana ny firenena amin'ny fotoan-tsaritra tahaka izao mihitsy no tena ahitana ny fahaizana mampalalana ny mpitondra saingy miara-mahita ny rehetra anjara ny tsiraray sisany mieritreritra. Ny toy indray ny ady tany eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpivarotra any amin'ny tsena nanosiala raha ifanandresy teny amin'ny fitsarana ny mpivarotra dia tsy nanaiky ny ben'ny tanàna raha tsy nampiakatra ny raharaha nanao fitokonana manoloana ny tsena indray araka izany ireo mpivarotra tamin'ity androany ity. Jessica Miray Taiziniana. Raha efa nandresy teny amin'ny fitsarana mpivarotra tetỳ amin'ny tsena nanosiala mikasika ity tsena izay kasain'ny ben'ny tanàna ho arodana ity dia mbola tsy manaiky fa nampiakatra ny raharaha indray ny ben'ny tanàna hiakatra fitsarana ny 20 volana aprily izao indray araka izany ny raharaha makasika ity tsena ity tsara ny manamarika fa efa io ben'ny tanàna io ihany no nampiakatra ny raharaha tetỳ anivon'ny fitsarana rehefa tsy nanaiky ny ala ny mpivarotra. Hatreto aloha izay manjavozavo satria na efa tamin'ny voalohany ary dia manjavozavo ny hevitry ny ben'ny tanàna amin'ny angodanana n'ity tsena ity satria raha araka ny liotsofina sy tsy liotsofina ianinay dia tsy misy mihitsy zany projet mpanjakana anodanana nefa misy anorenana trano vaovao eto amin'ity toerana ity satria ny tany mpanjakana zany raha ety manodidina mbola betsaka ny azo anaovana fototrafitsasa mikasika an'izany tsena manara-penitra zany dia izay indrindra no antony mbola ijoroanay. Ilaza ny mpivarotra fa ito hatrany aloha ny fitadiavana mialohan'ny fotoam-pitsarana
izy ireo izay manodidina ny 700 mivoakasika mivantana amin'ny fandrodanana satria raha ny fahafantarana azy dia tsisy concertation mazava ihany koa na ny fampidiniana raha ny tokony ho izy tompoko andriamatoa be ny tanàna dia tokony hanana chance d'écoute ifampiresaka amin'ny olona fa tsy andera raha mpisarana tahaka zao ianao ray aman-dreny ve nitorony zanaka ary mariako etona fa misaotra ny fitsarana zay sady matoko ny fitsarana malagasy tanteraka satria hita marina ny rariny sinitsiny tamin'ny akarantira raha ty tao amin'ny ady maika dia no mariny fitsarana fa tsy misy ny antony amena tokony andravana ny tranony olona tsy manaiky ary milaza ny tsy halatra amin'ny farany monomponina sy ny mpivarotra eto amin'ny ity tsena nosialy ity ho azy ireo manana andrariny izy ireo zay maloha tonga eto amin'ity toerana ity zay a nanangarana ny hoe mera ijeriny madinika ijeriny madinika nefa hoe izy ndray no ana ohatran'izao madinika zay tsy hiary eto mihitsiny zay tsy hiary zay andrasany indray araka izany sy ny ovalin'ny fitsarana ny 20 volana aprily izao ny mpivarotra izay nanao fitokoana ny indray androany naneho ny tsy fankasitrahany ity fanapahan-kevitry ny be ny tanàna ity no antitra tery ny mpitondra fiarakaretsaka eto Antananarivo renivohitra androany fa tsy azo ekena mihitsy ny hanomezana fahazon-dalana ireo taxi moto hitatitr'olona eto Antananarivo tsy manara-dalàna zany no anankirotana ihany koa ny fifamoivoizana fa ny adiadiany amin'ny sariny Andry Rakotomala tsy anakatra amin'ny farany hanomezana fahazon-dalana ireo taxi moto hiasa ankalalana eto Antananarivo renivohitra ireo mpitondra fiarakaretsaka raona mafisin'izy ireo androany ankoatra ny tsy mahara-dalàna ny fisiny ireo kodiaran-droa ahina ampitombo ny lozam-pifamoivoizana ary teraka fikorotanana eny amin'ny arabe ihany koa ny fisiny noho ny ankamaroan'izy ireo manao izay saim-patany tsy mananjakory ny lalàna mifely fifamoivoizana no tsindrin'izy ireo ihany koa fa efa nitsipaka ary noentina teo anaty hanibe ny tanàna ny mahakasika ity fitaterana kodiaran-droa ity fon'izy ny latsaka ovidiana akory anefa mivadika ny rasa ty aoriana mitady vadika amin'ny teny nomeny ny be ny tanàna zavatra marary anay parking tsy ampy clandestin etsendany mbola tsisy ny taxi moto tamin'izany lany ny be ny tanàna Antananarivo misy taratasy misy ny signaturany atsangana amin'ny brigade mobile iaraka amin'ny CST ao anatin'ny CST zany dia misy signaturany hoe atsangana amin'ny brigade mobile anenjika ny clandestin sy tamin'izany efa anisany amin'izay ny taxi moto sy anenjika ny taxi moto nizaniza zany afaka mijoro fikambanana daholo na izy rehefa mahafeno fepetra zany ao anatiny any dia misy natao hoe statut anao dia afaka valideny foa zany ny préfet de police fa ny fahazahoan-dalana ny anitsaka ny tanàna Antananarivo renivohitra dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra ary efa nilavin'ny conseil municipal zany mpanolotsaina izy angamba tsy mety tsony zany hoe lalàna efa nilavina dia ho asesika ihany forcenao zany tsy maintsy olanina le izy fa mianko mino mety hoe miandry ny élection amin'ny 2023 angambany any zay vao mety hoe mieritreritra zay hoe mety ho lasa amin'izay le taxi moto fa raha hatramin'izao aloha aza mieritreritra mihitsy aloha ny taxi moto hoe afaka miasa eto amin'ny tanàna Antananarivo ary io lalàna io efa ela efa tamin'ny andro ny Andriamatoa Guilira Zanamasina hoe 2 roa tsy azo hitateran'olona eto amin'ny faritra tanàna Antananarivo mitaky fandraisana andraikitra ny mahakasika ity tranga ity isorohana ny kaboraraka sampysahirana ny rehetra amin'izao fotoan'izao ka tokony tsy hisy ny tombo sy ala amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ho hiatrany no mafisin'izy ireo eo manko mibe ny tanàna le nisy fotoana ny teny hoe ka tsy hanasa le olona mety amin'ny filan'ny tanàna Antananarivo raha mety amin'ny filanana Antananarivo zany dia zao koa zany aleo koa zany mbo andeha hivarotra koa mivarotra moron-dalana fa mety amin'ny filan'ny Antananarivo sady tsy mananasa le olona aleo koa zany mpangalatra zany angalatra sy tsy mananasa le olona aleo mivarotra CD pirate koa zany aleo izy mba hivarotra zany fa aza vela hoe mangalatra ny asan'olona izy zay zany mba zavatra hoe mba tsy piteny kely ateniko zany zay zavatra zay tsikaritra ho tony misy ambadika sy valifaty politika ampedina ny sampitatra ny zavamisy eto amin'ny tanàna Antananarivo ankehitriny misy ifandraisany amin'ny tsy fifankazahoana eo amin'ny be ny tanàna sy ny mpanotsain'ny tanàna Clémence Rarinirina izay sady filohan'ny fikambanana taxi eto Antananarivo renivohitra ve ny zavamisy anka ireo siatra heverina ho tsy manara-dalàna no menavahana vaovao ny trangam-piarahamonina ny trangana lozam-pifamoivoizana androany maraina ny lalana Feramanga tovolahy mpiambina ondry no voadonina ny fiara fitateram-bahoaka mampitohy Anambatondrazaka sy ny tapany avaratra laotra efa matetika no hitrangana loza iny lalana iny ka tokony hijerena vahaolana MBS Ambatondrazaka
fiara fitateram-bahoaka mampitoena Ambatondrazaka amin'ny tapany avaratra loatra iny ity niaran-doza ity. Raha ny fitantaran'ireo olona nandeha izany fiara izany dia niezaka niala ilay zazalahykely mpiandrondry ilay mpamely saingy tsy voafehitsony ny familiana ka nivarina tany amin'ny andrefan'ny arabe izany fiara izany. Fantatra ihany koa fa dia voadona ihany ilay ankizilahykely ary tsy natsiaro tena raha tsy efa tonga teny anivon'ny toby-pahasalamana. Dia le mpiambin'ondry mipitana akany amin'ny arabe dia efa teo ampovoany izy mbola mipitana akaty Atsinanana dia le chauffeur zany niaro anazy mba tsy ho foaty dia aleony zay ray le tômôbila tao no foaty dia niaro azy kely fa le zazakely mbola voadona. Tsikaritra fa somary natetika ihany raha ny resaka alozam-pifamoivozana tatenivon'ny faritra loatra mangoro ary anisany ahitana izany matetika ity lalan'ny Veramanga ity. Anisan'ny fosotra miteraka ny loza mazana ny tsy fahafehezana ny lalàna amin'ny fen'ny fifamoivozana. Etsakilany efa mitombo izay tsy izy ihany koa ny fiara sy ny moto mifamezivezy eto anivony izany tanàna na Ambatondrazaka izany. Tokony isy araka izany ny andraikitra raisin'ny zareo sampanaraha ny andraikitra ny tontolon'ny fifamoivozana raha tiana ny isoroka ny loza tahaka izao. Ho an'ny Mahajanga kosa isika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Miaina anaty tsy fandriam-pahalemana ny anikatsepy amin'izao fotoana izao. Isan'ny tena manjaka ny alatromby noho ny tsy fampiny mpitandro filaminana miasa ny antoerana akanaovan'ireo mponina antsoava amin'ny fitondram-panjakana. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Saika ny fatra rehetra eto Madagasikara no anjakany tsy fandriam-pahalemana ary amin'izao vaninandro iainantsika izao dia tena mirongatra araka izay tsy tena lasibatra matetika amin'ity tsy fandriam-pahalemana ity ny tontolo ambanivohitra. Ao anatin'izany ny komina ambanivohitra Katsepy hoy ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fokontany any an-toerana. Ny fandriam-pahalemana aloha dia mandry tsy mandry satria ny zava-misy amin'izao fotoana dia efa magnadary dahalo mandry tsy lavoloa zany ny vahoaka. Dia izay ny fandreny pahalemana eto aminay mandry tsy mandry. Betsaka zany veriomby tamin'ny 2022-21 zany betsaka zany ny veromby teto angamba eo amin'ny 30 zany le ombin'olo amin'ny tapitanana zany lasa. Ka hatram'izao tsisy mpanarakaraka dia giny tsy regny trasy. Zay aby ny zava-mampalahelo amin'izay tantsaha zay zavatra zay. Mandry tsy lavo loatra any hoy ny voalazan'ny filohan'ny fokontany ny vahoaka eto Katsepy. Tao anaty fifampiresahana tamin'ny anko no nanaova ny fangatana mba hijerena akaiky azy ireo amin'ny fanampina ny mpitandro filaminana any an-toerana. Ny tozokevitra ny farany zany dia hagnano fangatana zay vahoaka zany mba isian'ny maramila zany mba namany gendarmerie zany mba mamalavalagna toerana zay misy zay. Izy koa tsy zay fa mitavandra gendarme foana dia vitsy gendarme aminay eto aloha mety tsy araka andreo mihitsy zany le problème eto. Efa tena sepitra vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao tsy niasarota amin'ny fiainana ihany fa indrindra ny tsy isian'ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara dia miatraika mikasy avokoa mba hita ny fitondram-panjakana ve ny marary amin'ny vahoaka amin'izao samy ny manam-pitsofina izy ireo. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena omaly alarobia no nifandona tamin'ny Zimbabwe ny Maki de Madagascar atao amin'ny kianjan'ny Yao National Stadium tao Nairobi, Kenya. Lalao manasadalana amin'ilay tournoi Bartes U20 ity fifandonana ity. Lavy tamin'ny satelo no 2-3 ny ekipa pirenena malagasy tapitra hatreo araka izany idian'ny Maki de Madagascar amin'ny fifantsanana andehanana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja baolina lavalava latsaky ny 20 taona. Ireo firenena roa hiatrika ny lalao famaranana amin'ity fifaninanana Bartes ity ihany koa no ahazo ny tapakila andehanana amin'izany fiadinan'ny amboara eran-tany izany. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany efa ny taona 2024 Emmanuel Macron no tojo ny olo-pirenena frantsay samy teny sy manitsy ny zavatra tsy mety nataony tamin'ity indray mitoraka ity dia nisy nasany teny mihitsy hoe tsy mahavita azy raha samy filoha ny tenany. Andeha raha inona itsika atao anatin'ity fanadihadiana ity ny makasika izay vaovao izay. Mafana ny fampelezan-kevitra ho an'ny fiodinana faharoa izay ho filoham-pirenena ao Frantsa amin'izao fotoana izao. Raha tsy haivina dia tsy ny fanalavitra ny sambato teo amin'ny Emmanuel Macron sy Marine Le Pen. Efa fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao
fa isan'ny manohana ny Emmanuel Macron ny filoha teo aloha Nicolas Sarkozy izay nahenona fifandraisana ambadika amin'ny filoha malagasy ankehitriny Andry Rajoelina. Toy ny efa nataon'ny taona 2024 nandritra ny fifidianana izay ho filoham-pirenena Frantsa ihany koa dia nisy ny fidinana an-dalambe nataon'ny Emmanuel Macron. Maro tamin'ireo olona tafaresaka taminy naneho hevitra ankalalahana nandritra izany ary tsy misorona maneho hevitra. Isan'ny nahazoany kiana bebe kokoa teo amin'ny lafin'ny fitsaboana ny antoerana izay nahitana fitokonana ny sesisesy ihany koa nandritra ny fitondrany. Rangahy lehibe iray nanitsy azy ny vatana nandritra izany ary sany teny fa tsy mbola nahita filoha tsy mahay to azy hatrizay. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. Et monsieur, je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Oui. Moi je suis prêt à débattre, vous le voyez. Anao ahoana raha toka eto amintsika no misy tahaka ireny? Mety ho sahidina an-dalambe dia hita fa mivahoaka ve ny filoha Andry Rajoelina manoloana izao vidim-piainana miakatra, fidiram-bola tsy zarizary, asa tsy misy, fanondranana tsokosoko sy ny sisa maro hafa mianjady ny vahoaka malagasy izao. Amela malalaka ny mponina anio ny heviny sahala nataon'ny Emmanuel Macron ity ve ny filohantsika. Endrika iray afaka andrefesana ny tena marary ny vahoaka ny fidinina an-dalambe tahaka itony ary azo eritreretina ho fanatsarana ny fomba fitantanana ihany koa. Eo amin'izay vaovao avy any ivelan'izay atrandry dia mitohy ny fanafian'ny Rosia any Ukraine na eo aza ny sazy maro omeny tandrefana sy ny firenena maro azy ireo. Manoloana izany dia tsy mitsahatra ireo firenena tandrefana izay miaro tanteraka ny Ukraine mamatsy fitaovam-piadiana sy fanampiana maro ho an'ity firenena ity. Afitra Sondraibe Tokira Marolano mitatitra amintsika ny vaovao. Les forces russes sont prêtes. Araka ny fampitam-baovao nataon'ny lehibe ny tafika Ukrainiana dia efa vonona amin'ny fanafiana ny ilana atsinanana sy atsimo atsinan'ny Ukraina indray ny tafika Rosiana. Raha toka efa andro vitsivitsy izay no efa tazana tany amin'ny faritra atsinanana iny ireo tafika Moscou. Noho izany antony izany indrindra no nanapahan'ny filoha Amerikanina Joe Biden fanampiny tafika Ukrainiana izay mitetina $700 izy ireo izay ahitana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika maro. Efa nanome toky izay fa hanampiny tafika Ukrainiana amin'ny lafin'ny fitaovam-piadiana sy izay rehetra ilainy mba hiarovana ny tanànany. Tsy vao izao ihany koa ny filoha Volodymyr Zelensky no efa nitady fanampiana tamin'ireo tandrefana izay manohana azy ireo amin'ity herisetra ataon'ny Rosiana azy ireo ity. Vilym-pakasitrahana araka izany ity filoha Ukrainiana ity manoloana izao fanampiana nataon'ny Amerikanina azy ireo izao. Nandritra ny fihaonan'ny Pôlôna sy Ukraina ny alarobia lasa teo kosa dia niteny izy ireo fa tsy ampy ny fanampiana ara-pitaovana saingy mila mandresy Ukraina ao anatin'izao ady izao. Ilaina ihany koa ny fanampiana ara-ekônomika sara olona ao anatin'izao ady izao hiatrany ny nambarany. Tsy mbola fantatra mazava kosa aloha hatreto ny fotoana hahatongavan'ireo fitaovam-piadiana any an-toerana ireo. Itsy andaniny mitohy hatrany ny fitsohan'ireo mponina ao Ukraine. Tapitra ny fiarana tomoklasy tomgovavy mankasitraka fenonao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany Global News avy hatrany no arainao aorian'izao fampahalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny fandarana ahoana marina Kiss and Kill izay kosa ny oronan-tsary ho aranao tamin'ny fahitalavitry ny NBS any alina ny sampana fampahalalam-baovao mamy fotoananao rampitsindray amin'ny ora mazatra veloma tompoko.